politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ao anatin'ny azakazaka ara-pifidianana tanteraka isika izao, na inona aloha lazaina dia tsy takona fenina fa miamembotra sy miamamohatra trano ny resaka fanajana demokrasia fanaovana politika eto. Efa ho ny 100 latsaka kely amin'ny commune, 5 manerana ny nosy no tsy misy afa-tsy kandidat tokana satria mahatratra 750 zany. Heverina fa sambany io teo amin'ny tantaran'ny fifidianana, ny karazana famelezana politika samihafa mandeha any. Any ka na ny piray atoko sy piray vovonana aza toa misy mifandefina ivo, miasimba sy miamrefarefa hatrany ny fanaovana politika eto, miakatra ny dozin'ny filalaovana saim-bahoaka, miamafy ny fifampiatsiana sy ny fifanaratsiana, mitombo ny politika maloto hoentina manambabo vahoaka, miamafy ny sarinady na ny adilà ka ny mpanao politika sasany toa mifandamina sy manao bizina avolenta any ambadika any, fa ny vahoaka madinika no mifandrafy. Ezahana alavirina amin'ny tena viana sy foto-kevitra ampandrosoana ny firenena ny malagasy, fa tezaina any amin'ny fanompoana loko sy tsangan'olona, atao izay ampivoana ny malagasy any amin'ny endrika ivelany. Mandeha ny fababoana amin'ny teny sy firesaka pokaty miaro fampanofisana, mila mijery amin'ny saina sy ny fanahy ary mandanjalanja sy mandrefy an'ireo mpanao politika hoe iza marina iny, inona no lalak'izorany, inona no asa efa nataony, naomby tamin'ny fiainany sy nitondra fivoarana ho an'ny fiarahamonina, anombo firenena no antony irotsahany, sa hibizina sy hitady vola amin'ny politika ka ny malagasy hatrany no tratra farany. Fahasalamana sy ny zo ara-pananahary satria hita efa mitsika fa tena mbola tsy voazy ny zo ara-pananahary vehivavy. Vehivavy 5,7 alina isan-taona no maty vokatry ny fanalan-jaza izay antsokosoko ny akamarony. Zaza 9,700 ao anatin'ireo rahetsy teraka no maty. Mbola lavitra ny ezaka fampanjakana ny zo ara-pananahary vehivavy raha ireo satonan'ny taremarika nambarandramatoa Estelle Andriamasy, filohan'ny Conseil national des femmes de Madagascar CNFM, ireo mijerena. Mbola betsaka ny vehivavy maty ampikerahany, mbola betsaka ny fanalan-jaza tsara vilany ka miteraka fahafatesan'ny vehivavy maro. Ndomondoza tanteraka ny fahasalamana ara-pananahary vehivavy vokatry ireo toe-javatra ireo. Raha ny fanazavany, arolana roa isan'ny mahatonga izany ny mbola tsy fanaovan'ny Madagasikara ny ratification an'ny protocole de Maputo sy ny tsy fankatoavan'ny Madagasikara ny lalàna ahafahana mampitsahatra voka noho ny antony ara-pahasalamana. Ny fampanana kely ny protocole de Maputo satria io no lalàna iraisam-pirenena anisany antena itsika iantoka fiarovana sy ny vehivavy eto Madagasikara. Misy olana maromaro le izy, eo ny olana mpiaramonina, eo ihany koa ny ara-nentim-parasy araka volaza teo, eo ny ara-pivavahana, fa indrindra koa zany tsy fahafantarana rehetrarehetra hoe ilaina zany atao hoe famehezana araka ny tokony izany lalàna manome alalana ny fanalan-jaza no ny antony ara-pahasalamana zay. Ilaina ny fanentanana, ilaina ny fanabeazana, ilaina ny firesahana mba hialana amin'ny sujet tabou na fady izay mifono fahafatesana be dia be ambadika hoy ny filohan'ny CNFM. Ifantoka bebe kokoa amin'izany indrindra ny tetikasa innovation en SDR tanterahan'ny CNFM, tetikasa hanentanana ny vehivavy sy ny tanora, ny sokajin'olona maro amin'izay zo ara-pananahany izay ary ho fampananankerin'ny protocole de Maputo. Iarahan'ny CNFM miasa amin'ny fikambanana Amplify Change avy any Angletera izay namatsy vola. Isan'ny ny fanamafisana fahaiza-manao ho an'ny mpikambana amin'ny CNFM ahafahana tena misehatra fena anatin'ilay tetikasa. Ny fanentanana ireo mpitondra ara-drazana moa zany na hoe leader traditionnel mahakasika ny zon'ny vehivavy. Misy ihany koa fanofanana ny mpanao gazety. Ankoatr'ireo dia isy ny adisisika manokana ho famerenana indray ny fandiniana ny volavolan-dalàna mikasika ny fampitsaharana voka noho ny antony ara-pahasalamana izay efa naroso teo anivon'ny antemeram-pirenena nisy fotoana. Hoy Ramatoa Rabi Savatsara, solombavambahoakan'i Madagasikara izay isan'ny miara-miasa amin'ny CNFM, nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny droit à l'avortement sécurisé moa ny mikasika ity tetikasa innovation en SDR ity. Ny fahafantarana izay droit izay ho an'ny rehetrarehetra, ho an'ny olombelona tsirairay, ho an'ny vehivavy, ho an'ny tanora, fa indrindra na ialaroa mpanao gazety ihany koa. Manakotra ao daholo ireo sokajiny zon'ny vehivavy. Ohatra amin'izany ao ny zo ara-pananahana,
ao ny zo ara-politika, ao ny zo araka fahazahoana fiofanana professionnel, ao ny zo sivika, ao ny zo rehetrarehetra. Izany hoe tsisy tokatokana zany fa efa nakambana ao anatin'io protocole io daholo ny zon'ny vehivavy rehetra. Tsy asan'izany e, aza manao bingo manao maitso. Io samy manana ny andraiky ny rafitra re matoa aloha karamaina be dia tokony manana pakata mazany. Palais général io karamaina amina tapitrisany maro amam-bolana vao maharafitra an'izany hoe pakady ho an'ny fanatsarana. Tsy mitovy amin'ny malagasy ihany zany hoe mitovy amin'ny engasy ihany kina ny vazo mitovy ihany ve hitana ipitana hafa nefa aleo jerevana zany pakady tena mazava ary malagasy mahita. Inona no andraikitra ny raisin'ny ministeran'ny asa satria ministeran'ny asa sy zany dia hoe mijery ny mpiasa sy ny asa izy. Inona no andraikiny nanolona nyren'le hoe ny soratana atao anatin'ny faktura ny hoe fanasaziana no ataon'ny jirama. Gaga amin'ireo mponina miafokafina maneho ny tsy fahafaliany eto Antananarivo manoloana ny olan'ny herinaratra sy ny rano ankehitriny ny randrana sindikaly. Mano inona hoy ny sekretera jeneralin'ity sindika mivondrona ao anatin'ny komity ombonan'ny mpiasa malagasy na ny KIMM ity Barson Rakotomanga no tsy hita tamin'izay niantso anohana ny hetsika teny Antsahamanitra fa izao mihamafy ny toetra rà vao miafokafina amin'ny alina no mandoro kodiarana sy manaka-ndalana. Hoe isika mpiasa rehetra mihitsy nene no tena mikaikaika amin'izao fotoana izao e. Indrindra moa zany ny antsika moa zany ny olona raha vao miresaka sindika dia mieritreritra hoe ilay mandray isam-bolana reny zany efa hiainana isan'andro isan'andro fa tato ato ao anatiny izay tamin'ity taona ity zany efa tsy reny tsony indray le manontany ety anivo ny randrana sindikaly zao fa reny moa zany efa asa andraikitry ny randrana sindikaly foana mitondra ny fitakiana fa ireo le mpiasa tena mihitsy zany amin'izao no tena mikaikaiky. Za zao androany vao avy mampiresaka mihitsy miova mpivarotra manontany hoe inona ny mba azonareo randrana sindikaly entina ho an'izay fanavotana na ety amin'le mampiasa n'ity courant jiro ny varotra nefa hitantsika any amin'izao mangala dérogation manaova dérogation mpiasa social indray ianareo ministeran'ny asa ohatran'ny nanaovanareo ny dérogation tamin'ny 2022 mikasika ny mpikambana amin'ny filankebetana knapsa ny FMFP ny intra représentativité tamin'ny 9 valambin'ny izay efa hoe tsy manaraka ny toetrandro ve no mbola isana zany indray dia izay zany mahatonga ny isany hetsika ao ataon'ny randrana sindikaly amin'ny herinandro ity hoe inona marina ny tena paikadina ro fanjakana. Tsy misy afa-tsy fampitahorana vahoaka koa ve sisa vahaolana hitan'ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-misy ho ihany ny fanontaniana napetraka izy ireo. Savy izay mihitsiny zany no paikadin'ny fanjakana le hoe fa miraviravin-tanana ihany koa ny fanjakana dia tsy manana afa-tsy mipaikady fampitahorana fanasaziana rehefa misy mba fahadisoana kely miainga avy aty amin'ny mpiasa satria miany amin'ny fanjakana mihitsy izao no tena endrasana ao anatin'izy.